fa vanimpotoana fankalazana ny asaramanitra malagasy ankehitriny tsy avela ho diso anjara amin'izany ireo ankizy sy ny tanora indrindra eo amin'ny fampiroboroboana ny soatoavina malagasy manao izany ireto mpianatra ireto. Fitopiraviravona ny asaramanitra kanefa koa fanehoana ny firaisankina sy ny soatoavina malagasy indrindrindrindra ilay fihavanana nentim-paharazana. Anisany voizina ao anatin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zaza malagasy ny fihavanana sy ny soatoavina malagasy hitondra fanazavana ny filohan'ny trano kultoraly malagasy. Amin'izao asaramanitra izao ny lohatenitsika izany sy ny teny mpilamatra dia manao hoe asiniko ny fombako iandriana ny taniko satria ny asaramanitra dia taom-bokatra eo amin'ny fikolokoloana ny ankizy sy ny mpianatra dia mila vokatritsika satria amin'izao zany dia entanina ny tsirairay avy amin'ny tsokonina indrindrandrindra ho an'ny ankizy satria fizarana ny nofokena amin'ny tampihavanana zao fotoana izao zany hoe mila fampizara fihavanana sy ny fifankatiavana ka rehefa manana sakafo hohanina ny ankizy manao an'le tsokonokonina dia voky izy dia tsy mikonokonina toy izany ihany koa zany mitaratra eo amin'ny firenena rehefa mahazo an'izay soatoavin'izay ny tsirairay avy ka voky ny vahoaka dia tsy mikonokonina anohitra amin'ny fanjakana intsony ka misy fitenena anankiray hoe zao anio izao ihany no anao fa ny fitsokosa ho an'ny kanosa anio anao malaina raha pitso mitaraina izao anio izao io no aina avao. Nanao izany androany tamin'ny alalan'ny fietsika sy ny dimirindry reto mpianatra sy mpanabe amin'ny sekoly iray eto andrenivohitra ireto ka nanasokandina ny fitafy sy ny fombafomba malagasy anireo afoky rehetra manerana ny nosy izany dia tao anatin'ny firaisankina tanteraka sy ny fiara-mientana ankizy misa 900 mahery niaraka tamin'ireo mpanabe azy ireo no nandray anjara tamin'izao lanonana fankalazana ny asaramanitra izao.